izay zany ny lalao tamin'ny ankapobeny ho an'ny ekipa Rotota Rafitinina dia osarotra ny miandry ny ekipa malagasy amin'ny lalao miverina amin'ny farany herinandro na hatsy Afrika Atsimo na any Botswana satria dia samy mitaintaina satria samy tsy nampity baolina teto ny LGK sy zareo Afrika Atsimo ho an'ny zareo Botswana kosa indray dia natafiditra baolina iray izy azo lazaina hoe tombony lehibe ho azy izay natafidirany baolina iray teto Madagasikara izay midika izany fa dia hoenjana ny lalao miverina miandry ny ekipa malagasy amin'ity faninanana afrikanina ity. Fa mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny baolina kitra izay antsika tafaverina eto Madagasikara ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra Ahmad nisy ary ny fanazavana netiny teo anatrehan'ny mpanao gazety mahakasika ny tsy fandraisan'ny Madagasikara indray ny kanina ho an'ny latsaky ny 17 taona tondra fanazavana ihany koa izy mahakasika ny filatsahany hofidiana ho filohan'ny confédération africaine ny baolina kitra. Io moa araka ny resako teo fanazavana nataoko teo iny hoe noho ny ainga avy eo amin'ireo président na fédération vitsivitsy maromaro zay fampiresaka amiko no nahafahako sy ankolafin'olona hafa any ivelany any no nahatonga anahy ny rehefa napahakevitra nilatsaka mpifaninana amin'izao élection ny président ny CAF amin'izao fotoana izao. Zay moa dia araka ny resako taminareo teo iny zay niengany le hevitra fa avy eo nangataka tsodrano amin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy satria io sehatra ohatran'io tsy mety azo atao zany raha tsy misy ny engagement le firenena. Iza moa no ray aman-dreny voalohany eto amintsika dia ny président de la République no ray aman-dreny voalohany zay nanome tsodrano zay no sady nanome fanohanana sy fanosehana amin'ny sehatra zay mety tandrify an'izay ahafahana manao campagne amin'ny fahazahonana zay élection zay. Eo amin'ny resanareo teo mifanirify betsaka ny commentaire momba an'io angamba avelako na mpanao gazety no andanjalanja hoe raha izay tokoa le izy fa za afaka milaza raha ny engagement natao ny fitondrana malagasy sy effort nataon'ny fédération amin'izao fotoana izao sy effort nataon'ny fanjakana satria na tiana tsy tiana knapo sa fanjakana io nanao ny stade anankiray eo votovorona io dia vonona tanteraka ny Madagasikara ary teneniko tany amin'ny fivoriany confédération africaine de football zay fa ino man no hitany mety dia zay ny fanapahakevitra ny ka anjaratsika no mandanjalanja fa lala milaza aminareo reo firenena mitovitovy amintsika zay nandray ny CAN moins de 17 ans io amin'ny fotoana zay tokony ohatrantsika zao dia mitovitovy daholo tsisy. Monsieur le Président, mety azo fatarina ve ny antony manokana nampirisika anareo sy ireo mpiara-miasa aminareo hitsofoka ao anatin'izany hoe fitantanana ny CAF zany? Inona moa ny antony fa be misy ireo président na fédération efa mila fiovana mitaky fiovana ary fantatrareo tsara mihitsy fa tamin'ny réforme natao tamin'ny FIFA farany teo sy zay nitohizana taty amin'ny confédération africaine de football dia tsy ekena ntsony amin'izao fotoana zao ary napetraka ho lalàna ny manao plus ny 3 mandat. Ny olona mitatana eo amin'izao fotoana zao efa 30 ans amin'ity taona ty nateo azy dikan'izany anao fahavalony mandany izy raha izay no izy tsy cohérent amin'ny tenanay zahay président na fédération eran'ny Afrika raha ohatra mbola ifidy an'izany ataontsika hoe candidat anankiray zany za dia misymboliser candidat de changement ary resaka équipe io fa tsy hoe ambition sahala amin'ny resahan'ny sasany anazy hoe ambition mal placé na hoe candidature de forme fotsiny io icrédibiliser non loin de là tsisy any mihitsy fa dia tena candidature sérieuse ary candidature misy fanohanana international be dia be ary misy fanohanana voalohany indrindra avy amin'ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena.